Alleloia. De amin'ny fifaliana lehibe indray ary lasany babalala no enona amintsika amin'izao fotoanany izao a. De tonga ny fotoana zay rahantsika ato anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana zay rahano amin'ny fandarana andramoka izao a, de ny Aki radio a, de ny Aki media, de mpikambana tanatin'ny vavaka fiambenana, de ny groupe zay maharesy zay miaraka aminay foana isan'andro a manototosa an'izao a fandarana izao. De fiadanany tompany ho amintsika tsirairay avy a matoky sy mino fa alleloia. Matoky sy mino fa salama tsara daholo tsika rehetrarehetra izay tratrantso eto androany a, de nefa koa na tsy salama ary ianao a, de za matoky sy mino fa ho fahasalamana ho an'ny nofinao mihitsy ny tenin'Andriamanitra zay ho zarentsika eto androany. De miaraba anareo izay efa paketo foana fa miaraba anareo izay vao tetiko aloha. Raha misy olona eto androany izy vao tonga eto a de arabany manokana zany olo zany a, de tonga soa de fiadanany tompany ho amintsika rehetrarehetra, de mahereza hatrany a. Tsika selasela ny atokavanao eto ary raha tonga eto any ianao de araroto fa mety ity ny fandarana am'ty alina ity a raha mitovy lera aminay ianao a, mety ity ny fandarana live faraparany a, mety ity ny lamasinina farany a am'ty alina ity a, hitondra fampaherezanao hitondra anao eo tongotsy ny tompo a, de araroty a maharetatra amin'ny farany. Adindray sasany eo ny rahantsika, enotsika hira, enotsika toriteny, famelabelarana, enotsika vavaka, de maharetatra amin'ny farany. Matoky sy mino fa ho tahin'Andriamanitra isika tsirairay avy. Matoky sy mino fa ny tanan'Andriamanitra de ho tahin'Andriamanitra isika tsirairay avy. De mahereza ny tanan'Andriamanitra ikasika atsika. Ianareo zay efa eto kosa arabaina manokana nabavy Berta izy niditra voalohany indrindra teto androany a, de ao koa nabavy Iama, de ranabavy Rodine, Erika Raka, Razana Monika, de Iama, Iaja, Marijo, Soameva, Razana Monika, Berta, Sondola, Fahombiazana Fitahina, Emelovli, Nambintso, Makrina, de ao ihany koa ry izy koa ao ihany koa ry Eliana, Angela Io, Felana Rakoto, de Verselina, Rolianisa, Mavaltina, Kota Leonie, de Falra Heritovo, de Angela Io, de Stella Mira, Rahatalina Marie Charline, Falra Heritovo, Kotry Kamaradin'i Jesosy, tonga soa daholo a, isika rehetrarehetra de mahareta hatramin'ny farany. Za mino fa tsy fahateantoka anao ny fahatongavanao eto androany. Olo-garan'Oroso, Razafitsalama, Jean Angelin, aiza moa raha Angelin io no mipetraka mba raha tsy madisy mba tiako fantatra aiza Antananarivo se no mipetraka na any amin'ny province aiza no misy anao io a, mba tiako fantatra zany a raha mba azonao tenenanako. Iamboaratsiky tahiny tompo a, de Maivare a, de ao ihany koa zay no narabaiko teo androany a, zay hitako teo a, ko de tahiny tompotsika mahereza maharetatra amin'ny farany. Daholo aloha tsika milo anjahatretra ny olona iraka amiko eto androany, ny ekipa iraka amiko eto de ranabavitsika Lovely a ivavaka fanombohana, ranabavitsika Soameva ivavaka ho an'ny hitondra tenin'Andriamanitra, ary ranabavitsika Rodine ivavaka ho an'ny firenena. Tahiny Jesosy a tonga soa ranabavy Geneviève sy ranabavy Erika dia tahiny Jesosy a Olga-Dorline sy Tsiky Rakoto a tahiny tompo daholo ary. Ndao ary ranabavy a anao ny fitenenana ranabavy a Lovely a, ndao ary a mahereza. Tahiny tompo pastera de manona fiadanany tompo ihany koa amintsika mpiaino tsirairay avy, de mbola hiaray vavaka ary sika. Ry rainay malalo, misaotra anao zay Jesosy malalo. Tsy hainay ny tsy saotra, tsy hainay ny tsy akasitraka anao Jesosy ny amin'izao mbola nanomezanao anay fahafahana Jesosy afaka hitady anao eto zao indray. De tonga eto zay ry Andriamanitra tompon'ny fahefana, ilay mpanjaka amin'ny mpanjaka, tonga eto zay Jesosy hitady teny fankaherezana indray avy aminao Jesosy malalo. Zay tsirairay avy reto Jesosy de mbola nitatananao nandritry ny tontolo andro iny, mbola narovanao zay Jesosy de tonga eto amin'izao alina izao Jesosy, de aoka neza ny fitongavana eto zao Jesosy tsy ho fahazarana fotsiny ihany Jesosy fa ho ataonao fiainana isanandro Jesosy, mifakazatra anao ny mitady anao de
hifikitra aminao mandrakarivo izay tsirairay avy reto. Dia ankehitriny tompo malala dia mihitsy manantena Jesosy rehefa hamangy ny tokantrano mpiaino tsirairay avy ianao amin'izao ora sy fotoana izao Jesosy dia aoka ny fananao masina antsehatra any am-pony tsirairay avy Jesosy dia mba ho vonona dia samy afaka handray an'izany teny mamy avy aminao izany izay tsirairay avy. Dia eto ihany koa Jesosy malalo ny mpanomponao izay tonga n'izany teny izany Jesosy dia ianao ny Jesosy ny ametraka ny teny eo am-bavany dia toy ihany koa Jesosy malala ny mpanomponao izay tondra mbavaka anao amin'ny firenena Jesosy dia ho tantananao mandrakariva Jesosy dia omenao hery hatrany izay Jesosy hoentinay miaino an'izany teninao izany dia hoe soronao Jesosy ny fanelingelenana rehetrarehetra tsy hahafahanay mifantoka tanteraka Jesosy fa fiainanay ianao Jesosy dia tena izany teninao izany no famelombelomany ainay ary mahafaly anay tokoa Jesosy ny mandrian'izany satria sambatra tokoa izay manana anao dia arovy ny connexionnay tsirairay avy Jesosy arovy ihany koa ny olona maro izay mbola mety eny an-dalana eny nefa efa mangetaheta Jesosy vonona andeha hiaino an'izao fandaharana izao dia ianao ny tantana ny diany Jesosy dia ho feno fanatrianao feno n'izao fandaharana izao Jesosy dia aritra hatramin'ny farany hiaino izay tsirairay avy dia voninahitra ny eo anaranao rery any. Amen. Alleluia. Alleluia. Misaotra betsaka ny nanambavitsika izay nitondra antsika tao anatin'izany vavaka matsiro fanombohana izany dia tahiny tompany ianao ranabavy dia mahereza dia maharita hatramin'ny farany dia tianao Jesosy. Izaho mbola tsy narabaiko teo ranabavy Andoandry Rasoelinaina Larissa Fleur dia Koda Léonie Sandra Lalaina Alleluia dia Angela io fambiazana fitahina tahiny Jesosy daholo tsika rehetrarehetra Alleluia. Aloha tsika ianoiry anankiray tsika androany tsika dia resaka momba ny fitiavana Alleluia. Resaka momba ny fitiavana tsika androany mahakasikasika an'izany dia izany indrindra nanaovantsika nyity ity anankiray ity ho finahitra Andriamanitra dia mino finaritra aorianan'ity ity tsika hitra amin'ny ten'Andriamanitra ka tonga dia anatin'ity ity ianao maka baiboly maka toerana tsara fa andeha hiaino tenin'Andriamanitra izay tena vavintsika soa meva dia mino finaritra ary isika rehetrarehetra. Amen.
Halleloia, lalina ho amin'ny fitiavan'Andriamanitra, lalina ny fitiavan'Andriamanitra asianao a, halleloia, ary loatra ny fitiavan'Andriamanitra ry havana, tsy mahita fitiavana ambony noho ny fitiavan'Andriamanitra isika, andao ary raha ohatra dia mbola eo akaikintsika zany, tsy lavitra anao ny fitiavan'Andriamanitra, mameno anao isan'andro isan'andro a ny fitiavan'Andriamanitra dia tahiny tompo a isika tsirairay avy a dia mahiriza daholo. Endritra amin'ny tenin'Andriamanitra hatrany ary tsika izay hoentiny hanavavitsika soa meva dia mino fa efa vonona ianao a efa nandray ny baiboly naka toerana tsara ka daka malala sy miray a dia preta maria mama valitiana zareo mbola sy nalabaiko teo angels sary jaune zany vo hitako teto androany a tonga soa ianao a angels henriette rasoa coral tonga soa iza koa zay mbola tsy nalabaiko a efa nalabaiko teo ny ankoatran'izay a dia tahiny tompo a isika rehetrarehetra misy mitovy fity be mihitsy ao fitiavana be amina jesosy mihitsy ny razavintsalama ato a mahafinaritra zany. Olivia zay koa vo hita teto indray a ohatrany efa hitako teto tahiny tompo a ianao tahiny tompo koa Thierry Albenja zany mbola tsy nalabaiko teo daholo a dia hira tamin'ny batisan'ny anabavy Roline a raha taniry Marie Charline tahiny jesosy a ianao. Tsika moa mino ny idirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra rehefa vita soma tsara ny fialan-tsasatsika rehetrarehetra any amin'ny fidiran'ny taom-pianarana any a dia angatahantsika amin'Andriamanitra mba hisy ainga vaovao ndray koa ho ataontsika izay ho atombokontsika ho famaranantsika ny fialan-tsasatra amin'io a tahaka ny isa-taona satria tadidio fa isa-taona tsika dia mba miala sasatra kely a fa ny hanombohantsika ny ohatrany hoe taom-piasana vaovao indray amin'ny asan'Andriamanitra dia atombokontsika amin'ny fivadikanana hatrany ko manana faniriantsika ny anatanteraka an'izany a fivadikanana 3 andro a amin'io faraparan'ny volana août io a dia hanao fivadikanana tsika ary ihany koa misy vinavina izay mbola tsy avoakantsika aminareo eto aloha fa misy vinavina ty anaty a nitakitarana ny asan'Andriamanitra ihany koa izay mbola apetrakintsika amin'Andriamanitra ary apetrakintsika amin'Andriamanitra koa anatin'izany a fivadikanana izany ko samy mitondra mbavaka tsika ny amin'izany dana daholo aloha mandeha vacances daholo aloha miala sasatra fa fotoanan'izao ary tadidio fa taorianandreny confinement reny tsika tamin'ny heritaona ohatr'izao tsika fantatritsika tsara ny zavatra nitranga fa samy nidy aman-trano teo daholo tsika rehetrarehetra dia amin'ity mba misy fahalalahana kely a dia mino fa raha manana fahafahana ianao dia mandeha mangala aina kely a mangala rivotra kely indrindraindrindra tsy atsika tsy zavatra hitranga ao ambadiky ny ampitsonytsika ao anatin'izao fiazakazahana zay ny olana mantsy dia zao ry havana malala tsy dia misy miresaka ntsony zany zavatra zany miresaka kely tsika rehefa misy zavatra mikorotana zao vao natadidinao a ny devoly a dia mba tsy matory koa ary izy manana tanteraka anazy ary izy a manana tanteraka ny planiny tena matotra tsara izy manao an'ilay izy tsy fanomezam-boninahitra azy sanatria fa tsika kristianina indray a tsika mpanompon'Andriamanitra indray ny olana tsika indray matory ary tena mampatahotra ny torimasom-pahafatesana zay mahazo atsika mahazo ny kristianina amin'izao fotoana izao ko za zany mangataka amintsika hoe ataontsika eto amin'ity fandarantsika ity a ataontsika eto tena anao zay tsy ampatoritory atsika zay a zay mivady hiezaka ny ekipa rehetra zay hiezaka tsy ampatory ny ekipa rehetra ihany koa hiaraka amin'ny mivady a hiezaka mba tsy ampatoritory atsika amin'izao andro faran'izao fa zay dia sahanay foana no miteny fa zao fiaviany jesosy zao a tsy aza variana ianao hoe vacances indray aloha dia fa na dia mandeha miala sasatra ianao dia tadidio aza atao aza adinonao foana fa possible ianao eny amin'ny plage eny tonga eny amin'ny raolanitra jesosy ianao eny ampanaovana barbecue eny a eny ianao a no tonga jesosy zany iny aza tiako tenena miambena foana ny vatantsika no mitsahatra maka-rivotra kely fa ny ara-panahyntsika aza atao mitsahatra misy fotoana 10 andro tsy raha antsika eto aoriana kely ao hotenenainareo ihany ny daty rehefa joela amin'ity volana jolay ity aza atao mampihemotra anao zany
azo atao hoe variana fafabetsaka ny zavatra nraisinao teto de misy fotoana ianao mba raha misy reny fandarantsika tolony afaka veranao enony reny fa nenay de niafatra de zao foana hoe taka ny fiavy mpangalatra io a tsika tsy variany zany tsika mifantoka ary tsika manara-maso akaiky koa ny devoly zay ataony aza variana vakio ny ten'andriamanitra de ampitao foana ny zavatra zay miseho fa zay eto am'fandarana andramokay zao de miteny aminareo foana fa misy zavatra mihetsika any ambadimbadika any fa tsika kristianina diso matory de misy fotoana taitra kely de hoay mavotsy zao de matory indray aloha fa ry zareo tsy matory miasa foana izy de aza variana mahireza ho tahin'andriamanitra etsika mbavaka zany fotoana zany any amin'ny farapara ny volana août any hiditra amin'ny volana septambra any de hanomana fivadikanana 3 andro isika de hiezaka mihitsy ntsika hoe tonga nisy hoe ahoana ny fomba ataontsika hoe atateraka an'io raha afaka tonga ry zareo avy any ivelan'ny la Frantsa ataontsika amina toerana anankiray io mety tsy en ligne ntsony mety mba anaovantsika an'io mba manana fanarinana zany zay raha tsy sanatry tonga amin'ny fiboana sahady indray am'zany tsy mbola fantatritsika fa raha tsy mbola misy fiboana zany satria za de tetena aminao fa tsy lavitra n'zany tsika rehetra dia mba ezakatsika ataontsika amina toerana ionatsika rehefa moratsy zay de ataontsika en ligne fonany fa hanao an'izay tsika ainga avao hiangatsika nefa ilainy zany alleloia misy sosikevitra nga zao koa ny tsara fantatrareo ny fandarantsika na de fandarana kely ary ty moa ohatry ny misy olona tsy mino an'ity zavatra teny am'ty foana fa za mino an'le izy mandalo fanelingelenana matetika mihitsy ny fandarantsika ny devoly ry havana ao amin'ny fiainatsika ao sy ny anjely ao an-danitra ao de tsisy hoe miteny gasy na miteny frantsay na miteny anglisy zay zany tadiditsika foana reza mieritrereo izy hoe fandarana kely miteny gasy ty ve de olana amin'ireo olo reo teneniko anao fa olona ray vita batisany fahamarinana resy lahatra amin'ny fahamarinana zany fa tiantoka be ho an'ny devoly zany zay zao etretinao manana compte zay rado akiradio mampionina akiradio akimedia fa mifandimby tsy afaka mizary reo teo zao akiradio tsy afaka manao partage zao izy efa afaka misy fotoana ny atao de bloqué hitanareo tsy atao de bloqué ny eo ampanaovana fandarana misy fotoana mampionina tsy afaka mizary voeningely nareo zany tsy mahita notification ny fandarana tsondry ahoana moa ry havana ny ampitombona hoe olona 100 no mijery atsika nefa mipartage ataony amin'ny vady 200 mampionanao hoe zany nefa akoatra ny partage ataonay de reo nareo reo misy fito amby 30 efapolo 50 na reo mba 100 de 100 no mahita an'izy aiza daholo le 700 taloha ndray mijery de lasa tonga de halan'ny olona tanteraka mihitsy hoe ty fandarantsika ty tsy zay le izy nga izy de resaka kiso foana molony tenena ny olo eto ry havana fa ny olana esahana elingelenina mihitsy le izy fa fahamarinana ko mahireza nareo raha misy tapatapaka na mety tsy fantatro zavatra zay mitrango aminareo fa za moa tsy naraka nresaka nataonareo teo fa miandra an'izany tsika ary amin'ny fotoana rehetra foana atsika hoa tady kely no mampifanantona atsika connexion tapaka ny connexion de tsy mihoana tsika teny mbola misy de mahireza mahatanjaka ho tain'andriamanitra retsika rehetra miranary lala tahin jesosy izy koa niditra teo zay ihany mbola hitako niditra teo akoatra naraveko teo monisy raha zafy malala tahiny tompo ihany koa tonga soa zay indray vao hitako teto dia tonga soa daholo ary ndao ary zay ny hoe lafa hiditra amin'ny ten'andriamanitra vitrantsika hiditra amin'ny ten'andriamanitra zay tenanabavitsika soa meva menofinaritra ary isika tsirairay avy de rehefa aveo am'nyvelona eto mamela beatra ny ten'andriamanitra amen tahiny tompo pastera tahiny tompo atsika manakavy ny toriteny zay itsika androany moa Koretianina voalohany toko 17 andininy 17 ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy arakehitriny dia ireto telo ireto no mitoetra ny finoana ny fanantenana ny fitiavana fa ny fitiavana no lehibe
amin'ireo. Amen. Ry havana, ny toriteny izay entiko eto amintsika androany moa dia, izy ity moa dia ny hoe fampaherezana antsika ihany izy ity. Satria maro amintsika no mametra-panontaniana. Ary maro koa pastera ny olona milaza fa hoe mila atao délivrance, mifadianina, mivavaka, fa mbola tsy mahita hoe ny rariny eo amin'ny fiainana. Ary maro koa ny manontany hoe misy olona tsy dia mivavaka loatra fa ny fiainana ohatran'ny misy fitahiana ihany. Ry havana, ndao sokafantsika ny fontsika, maka toerana, izany hoe ndao andiny tena. Maka toerana aloha ajanony ny vavaka, ajanony ny fifadian-kanina ry havana. Ajanony kely ry iny. Fa ohatra na tsika hoe raha simba ny tomobily dia nitsika amin'ny garage. Rehefa tonga amin'ny garage, ninona moa nataon'ny mpanamboatra tomobily? Sokafan'ilay tomobily ery aloha ery amin'ny capot ery mba jeren'ilay motera. Satria ilay motera io inona? Mampandeha an'ilay tomobile iny. Raha maty moa ny motera dia maty koa ilay tomobile. Ka amintsika olombelona moa ny motera io fotsika. Fotsika io ny beko atsika ry havana. Izy io ny mampandeha atsika amin'ny fiainana atsika, mampandeha ny vatatsika io ry havana ilay fo io. Jerentsika zany ilay fo io. Madio zoa sa maloto. Izany hoe ny fo io dia misy fo maloto, misy fo madio. Na mivavaka anao, na ifadianina anao, andehanao délivrance anao, raha maloto i fo io ry havana, tsisy fitiavana, feno pentimpentina, dia ho verimena ihany ilay vavaka ry havana. Ka ny fitiavana io ry havana anisan'ny zava-dehibe indrindra, anisan'ny zavatra goavana ao anatin'ny Baiboly io ry havana. Satria Andriamanitra dia fitiavana. Anaradian'i Andriamanitra atsika, anaradian'i Jesosy Kristy Tompo atsika, nefa tsisy fitiavana. Nefa ny fontsika maloto. Dia zero ny valim-bavaka. Angataka vavaka atsika, mangatabavaka atsika. Tsy hisy zavatra hivaly raha tsy fitiavana. Raha tsisy fitiavana anao. Raha tonga teto an-tany Jesosy Kristy dia tanina alalan'ny fitiavana. Ho Andriamanitra fa toy izao nitiavako. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Nomenzana an'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy. Fanina fiainana mandrakizay. Fitiavana ihany rehetra zany ry havana. Inona ry havana ny fahaizanao, na ny fahalalanao, na ny ositra anananao, na mpaminany anao, na inona anao ry havana. Raha tsisy fitiavana, tsinotsinona izany. Haintsika fa io fitiavana io ry havana azahoana valim-bavaka. Io finoana io azafady. Io finoana io azahoana valim-bavaka. Io finoana io azahoana fanasitrahana. Kanefa izy eto miteny hoe ny fitiavana lehibe indrindra, ny fitiavana lavitra noho izany. Ry havana, fa ny tena ambara eto ry havana, ny fitiavana ady voalohany indrindra andresena ny ratsy, andresena ny fahavalo io ry havana. Oka ry havana, mandiniha tena isika, mba mbola fitiavana ohatra n'ity fotsika, diovy ny fotsika ry havana. Isika ry havana tsy hanisy ratsy ny fahavalo zany, fa hanisy soa ny fahavalo atsika ry havana.
Manisy ratsy anao izy valio amin'ny soa ry havana. Na sarotra aza zany, fa atsika zanak'Andriamanitra. Na sarotra amaly ratsy zany valiana amin'ny soa, ngatao amin'Andriamanitra hoe ny fitiavana zary Andriamanitra. Ny fomba diovy ry havana, ngatao amin'Andriamanitra, ngatao amin'ny Jesosy Kristy mifanahy masina. Fa mahazo atsika satria manampinoana atsika ary tsika zavatra rehetra ngatatsika. Fa le fitiavana io ny zava-dehibe. Raha ny fahavalo ry havana amely anao izy, aza mba mamaly azy. Fa raha noana izy ry havana, ome sakafo izy, ome hanina izy, raha maingeta izy, ome rano sotroiny, ome rano glacé, ome jus glacé raha misy, raha azo atao mihitsy zany. Satria maro ry havana no tsy mahafantatra fa io fitiavana io dia zava-dehibe, bombe nucléaire amin'ny fiainana io fitiavana io. Fitaovana entina miady io ry havana. Aza mba mamaiky amaly ny ratsy zany. Aza mamaiky amaly ny ratsy ny fahavalo zany. Fa Andriamanitra iady azy. Fa raha fitiavana no anaovana entinao miady amin'ny fahavalo dia tsy maintsy andresy anao. Io natao hoe combat spirituel. Tsy maintsy mandresy anao. Anao tsy hita ety ivelany, anao tsy fantana anao nino ny zavatra ataonao fa izy mahay resy izy ary, mahay ringana izy ary, fa anao kosa asandratr'Andriamanitra eo masiny. Io ry havana ny adi-panahy mafonja indrindra ny fitiavana io ry havana. Hoy Andriamanitra rabe fitiavana tena amintsika hoe raha iditra antrehitra izy, fa ny teniny anao hoe ianareo ngina fotsiny ihany fa izaho iady anareo izy. Anao tsisy force maly ny fahavalo zany ry havana. Avelao Andriamanitra maly azy. Avelao Jehovah Andriamanitra rabe fitiavana maly azy. Avelao Jesosy Kristy tompo iady azy. Fa ny fonao mila madio. Fonao mila be fitiavana. Esory ny lolo-po. Esory fa tsy vahaolana io amaly faty zany ry havana. Esory ny fiavina vonana. Esory ny filondoana amin'ny havana, amin'ny namana. Fa diovy ny fo ry havana. Ome toerana ao am-po ny fitiavana. Ino mazava-dehibe ny fitiavana ry havana. Tsy fantatr'olona izany matetika. Tsisy afaka midepasanao ry havana. Tsisy afaka mahoatra anao raha fo madio be fitiavana ao anatinao ry havana. Oka tsika mba hanao fitiavana, hiavana fitiavana tsika, i Andriamanitra de fitiavana. Oka ry havana, oka ranadà, mba hanampitiavana tsika. Tsy sarim-bavy anao ranadà raha manampitiavana. Tsy osa anao raha vavy raha manampitiavana. Fa io ny ady voalohany indrindra. Entsika io ny fiainana mahazanak'Andriamanitra tsika. Mahery vaika ny fitiavana ry havana. Mahery vaika io raha entitsika eo amin'ny fiainana tsika. Ka mangatan'Andriamanitra ny fo be fitiavana sy madio. Tsinotsinona tsika ry havana raha tsisy fitiavana io. Raha misy koa ireo avatsika mpanompo sampy, mbola tsy mahalala ny marina. Misy atsika tsy miteny amin'ireny, amin'olona hafa finoana amintsika, tsy tenenantsika, tsy raisina tana sanatria ny vava zany hoe ny hafa finoana ry tsy raisina tanana, tsy tenenana. Ry havana, aza mamita tena amin'izany fa zarao fitiavana izy. Hitanao fa ratsy ny nataony.
hitanao fa manompo sampy izy, hitanao fa mbola ao anatiny riarian'izao tontolo izao izy amin'ny fijanojangana fisotroany toaka, aza hoe londolondoana izy tsy tenenina fa ndeso izy, hienta mibavaka izy, mifona eo anatren'Andriamanitra anao no ny fampitany ry havana, fitiavana ho daholo zany ry havana. Aza hevonana zany izy fa zany zavatra tsy tian'Andriamanitra zany, mila fitiavana antsika ry havana. Fa izay madio am-pony mahita ny lanitra ry havana. Lehibe ny fitiavana ry havana. Fitiavana lehibe indrindra amin'ny tenin'Andriamanitra. Aoka atsika mba hanana fitiavana. Aoka mpanjakatsika mipotsika ny fitiavana. Raha maloto ny fotsika io ry havana, raha fenipetina, fenorantiana, dia aretina zany ry havana. Areti-po zany, aretina ratsy. Ao ny moteran'ny fiainana atsika, ao ny moteran'ny vatana atsika dia ny fo. Aza lotona izy ry havana. Fa raha ny foravoravo dia feno fahasalamana mandrakarivanao. Angatafitiavana amin'Andriamanitra ry havana. Angata aminany hoe ome fitiavana amin'ny fahavaloko aho, Jehovah-Andriamanitra ô. Ome fitiavana amin'ny namako, amin'ny havako zaho, amin'ny mpiara-miasa. Mba ho sitrana ny areti-po rehetra, ho sitrana ny zavatra rehetra izay marary tsy asan'ny tanan'Andriamanitra ao anatintsika. Fa satria efa mandray an'Andriamanitra atsika, efa mandray Jesosy Kristy mpamonjy atsika, dia fitiavana izy io. Ry havana malala, tiavony namanao, tiavony fahavalonao, tiavony be tsara velety aminao fa tsy anao ny amaly izy ireny. Aza tsaraina izy fa tiava foana izy, hoe tambavaka izy ry havana. Aza sena lolopo izy, hoe nanao ratsy tamiko dia mba siko ratsy koa. Aza manao an'izany, mivavaha ho azy, ndesa hiento, mifona amin'Andriamanitra ho azy ianao ry havana. Fa io ny lalana lehibe indrindra tsy fantatr'olona maro ry havana, ary sarotra amin'olona manao an'izany. Nefa kosa raha mangataka amin'Andriamanitra atsika, raha mivavaka atsika mangataka zany amin'Andriamanitra amin'ny finoana, dia atsika io fitiavana io ao am-potsika ry havana. Solagentsika, atsika dia sambatra ambonin'olona rehetra, ary misy mangirahirana atsika eo fiainana, mangirana atsika eo fiainana, satria manam-pitiavana atsika sandratra n'Andriamanitra isan'andro isan'andro atsika. Miavana amin'olona rehetra ry havana. Izany izy ry havana. Izany tenindesiko teto androany, ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana, fa ny fitiavana lehibe indrindra amin'ireo. Aoka hitoetra amintsika tsirairay menakavany ny fitiavana, amin'ny anaran'i Jehovah Andriamanitra tompony sabata no nitorako teny teto misaotra raha io, misaotra Jesosy Kristy tompony sabata io. Alleluia, amen. Alleluia. Soratsika an'Andriamanitra izany toriteny zany. Alleluia. Mino aho fa naherinareo tao anatin'izany mino aho fa samy naheno tsara tsika, ary za matoky sy mino fa mahery tsara ianao tao anatin'izany toriteny zay nitenena bavintsika. Soa meva izany. Alleluia. Makasitraka anao satria tao anatin'izao ao anatin'izao adidy andraikitra izay ataonao zao dia mbola vitanao ny mantanteraka ny anjara adidinao tamin'ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra teto ranavavy soamevaka, dia mitombozitra, mitombo fahasoavana, dia hotahin'Andriamanitra ane ianao sy ny ankohonanao. Mino aho fa mahery daholo na rehetrarehetra na hainao an'izany ary za koa misaotra anareo sahady amin'ny amin'ny fankasitrahana izay ataonareo andranam-bavintsika. Soa meva fa reny fankasitrahana ataonareo reny dia mampitombo azy mandrisika azy hanao tsaratsara kokoa indray ao aorianao. Ka dia misaotra anareo rehetrarehetra. Resaka fitiavana moa no resahantsika androany. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe ary ankehitriny dia reto telo reto no mitoetra. Reto zavatra reto zany
no tena tian'andriamanitra hitoetra finoana fanantenana fitiavana reo zany no fototra halleloia reo no fototra reo amin'ny fiarahantsika amin'andriamanitra zao da sady misy message nareo tonga de somary variana kely fa tsy hamaky message tsony halleloia reo telo reo no fototra amin'ny fiarahana amin'andriamanitra reo telo reo ny fototra napetrak'andriamanitra ahoana ozy izy finoana fanantenana de fitiavana zany hoe misy zavatra anankitelo raha ohatra zany zato isan-jato ny zavatra petrak'andriamanitra de raha reo telo reo zany zaraina de eo amin'ny telopolo mahery eo amin'ny telopolo isan-jato tsirairay avy eo zany saingy zao ny zavatra nitranga raha zany ten'andriamanitra fa amin'ny fitiavana ny lehibe indrindra am'ireo fitiavana ny lehibe am'ireo zany hoe afaka mijery zany tsika raha pourcentage zany ao amin'andriamanitra de andeha ataotsika ny atsasamanila fitiavana de ny fefany anakiroa ny tsasamanila faharoa mizara roa de finoana sy fanantenana ary marina tokoa zany satria jesosy de miteny tamitsika ny faratampony tamy fitiavana tiava ny namanao tahaka ny tenanao jesosy zany tena sarotiny mihitsy amin'ny resaka fitiavana tiava ny namanao tahaka ny tenanao faratampony ke zany fa jesosy mibedy kely fotsiny ny mpianatra hoe rikely finoana aiza ny finoanareo zany hoe le finoana zany ekena fa mibedy jesosy fa nampianariny ary tsy de tena fahotana mafaty zany hoe tsy ampy finoana zany ary ny fanantenana ihany koa de andriamanitra tsy de nametraka zavatra angezabe to amin'ny fanantenana fa ao anatin'ny zavatra ambadiky ny zavatra antenainao mety mbola isany ny andiso fanantenananao ary ao anatin'ny zavatra antenainao tsy afaka anantena zato isan-jato zavatra anankiray ianao mety andiso fanantenananao iny zavatra iny fa ny fitiavana ry havana de tena io no fototry ny zavatra rehetra amin'andriamanitra io baiboly io raha vakitsika de tsy misy afa-tsy fitiavana ny ao tena raha mandalina baiboly ianao de fantatrao fa tsy misy afa-tsy fitiavana no zavatra resahanao ninonninona de fitiavana ny ao fitiavana no ao ambadiky ny zavatra rehetrarehetra zay resahan'ity baiboly ty andrana teteny amitsika rehetrarehetra manao hoe ny tanan'andriamanitra tenanao anty zao tontolo zao ty tamy fitiavana ny etsika rehetra zay nataon'andriamanitra de fitiavana avokoa no ao ambadiky zany andrana teteny aminao manao hoe tsy possible raha kristianina tsika nefa tsy manam-pitiavana satria maha-kristianina tsika fotsiny de efa fitiavana ny ao ambadiky zany ny maha-kristianina tsika fotsiny de efa fitiavana ny ao ambadiky zany ny kristianina de ampianarina hanam-pitiavana mihoatra noho ny hafa de ny zavatra zay ataonao rehetra de fitiavana daholo ny ao ambadiky io fitiavana daholo ny antony io rehetrarehetra io ny manao ratsy atsika ny kery avana tena tenen'andriamanitra ho valiana soa ny manisy ratsy tenen'andriamanitra mba hoan'inona mba ho asiana soa mahavariana zany
ary eto de mampianatra antsika momba ny fitiavan'Andriamanitra. Ndreka efa tiako mihitsy ny Korintana voalohany toko fahatelo ambin'ny folo manontolo io mantsy no miresaka ny fitiavana. Hoy ny ten'Andriamanitra, na de miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely aza, kanefa tsy manana fitiavana de tonga varahina maneno sy kipantsona mikarantsana aho. Zany hoe ny tian'Andriamanitra tenenina de zao: ny zavatra rehetrarehetra tsy misy fitiavana de ohatry ny zavatra tsy misy sira, laoka tsisy sira, na laoka inona ataonao na laoka inona araka ny tenin'ny anabavintsika Rôlimaly, aza asiana sira nge. Ny zanako zao tia tsaramaso be mihitsy, fa mbola tsy mene tsaramaso tsisy sira izy, fa mety tsy tia tsaramaso efa nihinana tsaramaso tsisy sira nanao skoty adino no nitondra sira, de ny olona tsy manome anao rehefa manadino anao. Fitaizananay zany misefo tsy manome, misefonay tsy nanome anay sira rehefa adino, de mihinana amin'ny tsisy sira zany nareo izy. Fa io tsaramaso io hohanina tsisy sira, iza rehefa nanao an'izany, hohanina tsy misy sira. Tsaramaso tena matsatso, ohatra mamy tena ratsy nefa tsaramaso. Io laoka matsiro hena malemy io aza asiana sira, ahitanao an'izany hoe tsy matsiro. Ny zavatra rehetrarehetra izay ataontsika ka tsy misy fitiavana de zava-poana zany. Manao asan'Andriamanitra tsika fa tsisy fitiavana de zava-poana zany. Mitory teny tsika fa tsisy fitiavana de zava-poana zany. Manao asa fanampina zay nge zavatra tenenin'ny ten'Andriamanitra ato atombotsika any amin'ny olo na miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely aza, kanefa tsy manana fitiavana. Na fiteninao zany, hay nareo rehetrarehetra de soa ihany fa manana fitiavana anabavy soamefa, fa fitenin'ny reny zany zao fiteny malefadefaka ireny ary reny zany raha tsisy fitiavana tsy mahafinaritra reny. Azonao? Tsy mahafinaritra reny. Raha ohatra zany zao raha anabavintsika soa sanatriany zany ka tsisy fitiavana koa reo any mitory an'ireny teny reny, de inona zavatra tenin'ny ten'Andriamanitra? Ohatry ny varahana maneno sy kipiantsona amin'ny karantsana. Kipantsona amin'ny karantsana zany ratsy feo be mihitsy zany, ratsy feo. Alleloia. Fa izy manam-pitiavana izy, toy izy mitory an'izany ny olona mantsy rehefa raha ohatra zao ianao mampianatra lakozia de mahay lakozia ianao zany, de ohatra ianao mampianatra milomano de mahay milomano ianao zany, mampianatra mitondra tômôbila de mahay mitondra tômôbila ianao zany. De soratsika an'Andriamanitra fa raha nampianatra antsika momba ny fitiavana izy de manam-pitiavana izy zany. Alleloia. Ary tokony ho zany tsika rehetrarehetra. Amen. Nampianatra antsika izy ianao hoe me jus glacé ny fahavalonao. Alleloia. De afaka mampianatra antsika zany satria efa nanome jus glacé ny fahavalony izy. De mahafinaritra zany satria zay nge le hoe fianarana ho an'ny mino ry havana manana, hoe meteza isika ho fianarana, de mahafinaritra misaotra azy tsika ato anatin'izany, zava-dehibe zany. Fa raha ny zavatra zany ny atao, indrindra ry havana fa asan'Andriamanitra, zavatra hafa ka tsisy fitiavana, tsy voatery. Afaka mizara ny mpanao politika ohatra ny ahy zany mba ohatra hoe ahafahany misy mifidy izy rehefa fifidianana na ohatrany hoe député na filoham-pirenena ohatra zany, de mizara inona, ohatra hoe mizara akanjo, mizara sakafo. Tena marina tsy hoe mitsara ivelany tsika na tsy mitsara ivelany, fa tsy voatery hisy fitiavana reny. Raha misy fitiavana, alleloia. Fa reny koa tsisy fitiavana ohatra, fa atao fotsiny. Fa ny zavatra rehetra zay an'Andriamanitra tsy maintsy ataonao amin'ny fitiavana. Fa tsisy dikany. Le kipantsona maneno mantsy de zao, le varahana maneno sy le kipantsona amin'ny karantsana tsy ny olona maheno an'iny, ny olona mahita anao alleloia, manolotra manao zavatra ianao de ny olona tsy voatery hafantatra zay anatinao. Marina zany sa diso? Tsy hafantatra. Fa eo anatrehan'Andriamanitra iny lasa varahana maneno sy kipantsona amin'ny karantsana raha ohatra ka tsisy fitiavana akory tsika nanao an'izy. Ny asan'Andriamanitra ry havana de mila atao amin'ny fitiavana.
ary raha manao asan'andriamanitra ianao de fitiavana aloha mila ao aminao voalohany. Raha vo tsy baze, raha vo tsy miorona amin'ny fitiavana ny asan'andriamanitra, ny asa fanompona ataontsika de tsy mety, de tena tsy mety. Sanatria miorona amina laza sy voninahitra sy vola de tsy mety, tena tsy mety, tena tsy mety, fa lasa kipatrona am'karantsana, lasa varahana maneno. Tsy mety amin'Andriamanitra satria Andriamanitra nanao zavatra rehetrarehetra nietsika zay nataony de nataony tamin'ny fitiavana. Namorona ty zao tontolo zao ty izy, nataony tamin'ny fitiavana. Vao tany am-boalohany de efa nisy fitiavana to, nieritreritra sahady izy no atao amin'ny Adama sy Eva. Fa maninona ry havana ny tsy Adama sy Eva aloha nataon'Andriamanitra voalohany? Hoe zao de hanao olombelona isika. Nefa tamin'izany mbola aizina nanomba ny tany hono tenin'Andriamanitra. Aizina nanarina ny tany. De ny veloma zany de Adama zay de mitsapatsapa. Aiza Eva teo? Tsapainy. Eva angambo ty. Satria nanino? Satria maizina. Velona hono zany Adama sy Eva. Tsisy nina natao, tsisy nina ngazana be mihitsy, tsisy. Ary havana, tany am-pamoronan'Andriamanitra de efa nisy fitiavana reny zanako reny tsy foroniko reny raha tsy milamina ny zava-drehetra. Nataon'Andriamanitra milamina ny zava-drehetra mandritra ny 5 andro. Ary Andriamanitra de niteny hitako fa tsara zany fitiavana ny Adama sy Eva ngery havana zany. Ny olona tianao anaovanao zavatra tsara sa anaovanao ratsy? Anaovanao zavatra tsara sa ratsy? Mino fa raha tianao ny zanakao anomananao sakafo tsara be satria ho avy ny zanakao na ho avy ny vadinao de ataonao sakafo may sady be sira ny hena masiso ohatra. Sanatria olona tsy tianao ary tsy ataonao an'izany. Fa anaovanao ny tena tsara indrindra mihitsy. Koa zany nge Andriamanitra. Tany am-panomboana de efa nisy fitiavana. Hoe reny ndray tsy ataoko tonga raha tsy milamina ny amin'ireny. Tonga izy mivady, misy rano, misy bozaka toritoriana, misy hazo ilokolofana, misy voankazo, misy anana, misy trondro, misy rehetrarehetra. Misy say edena. Noforonina tamin'ny fitiavana ngery havana zany say edena zany fa teneniko anao zany. Niangalian'Andriamanitra mihitsy. Niangalian'Andriamanitra mihitsy satria tiany Adama sy Eva. Ny zavatra rehetra mitranga ao anatin'ny Baiboly ry havana malala. Zavatra hetsika rehetrarehetra nataon'Andriamanitra ao Baiboly de fitiavana avokoa. Nanota izy mivady. Inona nataon'Andriamanitra? Fitiavana no nasetriny an'izy mivady. Fa ho tana mahafaty, nanle voankazo voarara. Mbola inona ireny nataon'Andriamanitra? Lasa Andriamanitra nitady biby anankiray novonoiny, nalatsa-dra ho fahamafana ny fahotana izy ireo. Mbola nioditry ny biby indray no nalainy, natafiny azy satria ny ravin-kazo izay nataony Eva mbola tsy misy traikefa fanjairany Eva. Mbola tsy nanana traikefana fanjairany Eva de nanaovana nanefinefeny an'le ravin-kazo izy mivady. Zany hoe tsy mety, mbola mitanjaka io Eva. Tiany mety. Fitiavana. Hoditra biby sady mafana amin'ny manarina henatra. Halleloja. Tsy ny vonoany teo tsy maty teo eo. Mbola velona 700 taona. Fitiavana zany ry havana malala. Fitiavana zany. Nietsika rehetra rehetra zay hitanao amin'io Baiboly io tsisy afa-tsy fitiavana. Tsy misy afa-tsy fitiavana. Fa tena teneniko anao zany. Zay etsika rehetra ataon'Andriamanitra, ny zavatra mitranga rehetrarehetra ao dia fitiavana. Zavatra rehetra ao dia vokatry ny fitiavana. Ho an'ny fitiavana. Momba ny fitiavana. Endrika fitiavana. Zany daholo ny zavatra rehetra. Teny mpitahiana, teny mpahasoavana rehetra an'Andriamanitra ao, fitiavana daholo. Jerenao tsara fa na Andriamanitra na dia efa ny Jesosy
tsy noho ny finoana tsy noho ny fanantenana anantena inona ka ry avan'andriamanitra raha nandefa an' jesosy taty tsy eravana ka olona farak'izay nampisalasala andriamanitra ke ravana ka tena tsy nanana fatokina tamin'ny zanak'israely tsy nahazo natokisana ke ravana ny zanak'israely zany tena teneko anao zany vao miodina kely de manota vao miodina kely de miodina zany hoe tsisy antenaiko raha fanantenana tsisy ninanantenainy raha finoana ve nandefasan'andriamanitra ny jesosy taty tsy finoana itsika sady tsisy natenaina tamintsika ny tsy ampino an'andriamanitra itsika reto ho voavonjy daholo anaiky daholo andray an' jesosy fa zao ny tenen'andriamanitra na anaiky izy na tsy anaiky na olona 5 enina 10 12 roanjato arivo no mba anaiky ny famonjena nomeko de alevaka an' jesosy ary avan'andriamanitra ny andro fanapaha-kevitra tamintsika toy izao ny tiavan'andriamanitra izao tontolo izao ny tiavana tsy hoe toy izao ny ninon'andriamanitra izao tontolo tsy hoe izao ny nanantenan'andriamanitra izao tontolo izao tsisy natenainy tsisy atenainy tsika ireo tsisy raha itsika reto de tsy mbola misy atenain'andriamanitra raha tsy tonga any amin'ny andro farany izy ary avana ny tsy efa niverin-dalina teto amin'ity zao tontolo tamin'ity fanompoana an'andriamanitra andriamanitra efa nahazo lesona fa andriamanitra tsy niandry an'izay alleloia fa andriamanitra satria fitiavana ny lehibe indrindra de nameny alohan'ny fitiavana ameny atsika jesosy ameny atsika nomena maimaipoana natolotra mihitsy azy mba tsisy overy fitiavana ke ravana zany mba tsisy overy nefa olona miezaky ny overy fa mbola nantenenany hoe mba tsisy overy na de ray azy avako malala alleloia tsy mahita fitiavana ohatry ny fitiavan'andriamanitra zany tsika etretinao fa manao ratsy ny olona de mbola azo ihany ny tenin'andriamanitra tsy ny afaty an'ireo ny tanjoko ka tsy ny afaty an'ireo fa ny atonga an'ireo mba hibebaka alleloia hiala amin'ny ratsy fanaony de mba hibebaka zany ny fanantenan'andriamanitra zany no ny ao anatin'andriamanitra fitiavana mahita andriamanitra ianao miandry anao eo foana rehefa ohatr'izao ny olona sy andriamanitra de ny olona foana ny mandeha andriamanitra eo foana misy fotoana ary andriamanitra somary mikisaka kely ohatr'izao maniny mitady an'iny olona iny fitiavana andriamanitra ny zavatra rehetra etsika nataony tao am-baiboly araka tenitana de fitiavana daholo eritretinao zany hoe davida mibedesin'andriamanitra fa mbola fitiavana koa zany ary davida tena nandray an'izany hoe tena tia ianao andriamanitra tia loatra ianao andriamanitra angalabadin'olona bedy maty ny zanany ozy ny olona hoe andriamanitra mpamony zaza fa mbola fitiavan'andriamanitra ny davida zany iny zaza iny hoy izy davida hoe tsy verindreto amiko izy fa zany ho any aminy fantary davida ny lalina nalehan'iny zaza iny zaza iny de voavonjy alleloia davida ny teny fa izy no hoany amin'iny zaza iny raha mijoro davida zary tiako atongavana de zao tsy le zaza ny olana fa nataon'andriamanitra tamin'ny davida zany mba ninona mba hahatonga ny davida any enina ka tonga ny davida ho tafaverina aminy fa teneko anao nge ravany fa raha nangalabadin'olo ohatry n'iny davida nanao an'iny zavatra iny tsisy ninona nitranga taminy tsy davida mpanjaka ny anaran'iny fa davida mpangalabadin'olona mandra-pahafaty tao ambady zany mbola fitiavana nataon'andriamanitra iny nataon'andriamanitra tamin'izany
misolony le zaza ary iny zaza iny nataony nanjaka zaza manatsaina be zaza matahotra an'Andriamanitra Solomona ny atsika ataon'Andriamanitra nisy fotoana Davida nanisa olona bebe olona tsy mahazo misy mety tsy mahazo ihany ngamba ny dikany hoe fa maninona ary no nanisa vahoaka Davida de nampisafidian'Andriamanitra am'izay ho inona ny tianao fa arety mandringana sa mosary sa baby mifahavalo tozy Davida hoe aleo arety mandringana fa naninona ary satria ny fanisana vahoaka nataony Davida de nitondra azy aninona seka hitondra anazy anao taka Nebokadnezara anisany teo an-tanana ka hiteny an'izay hoe tsy zavany Nebokadnezara zava le Nebokadnezara lehibe tsika ry havana de zao tsy de zava-dehibe amin'Andriamanitra tsika manao jeritodika zany fa misy fotoana nikanao zavatra ohatr' zao tamin'ny fahadimy taona nanompoka an'Andriamanitra de nikanoratra boky kely nanoratra boky kely ny 5 taona Kristy Jesosy de tonga zay tamin'ny fahafolo taona nikanao tsy mety raikitra mihitsy le izy tsy mety vitako mihitsy tsy de zava-dehibe ry havana manao jeritodika sy mitanisa hoe matetika ny zavatra tanisaina zavatra efa hifaraparana Davida tsy navelan'Andriamanitra nanisa vahoaka ny sainy daholo nisan'ny miaramila sy ny kalesy sy ny soavaly sy ny sisa tsy de ilainy zany mandrosoa fotsiny ianao fa raha manisan'ireo ianao afaka irehare am'ireo anao raha metraka ny fitokisanao am'ireo mandehana fotsiny ianao miraha fotsiny ataovy eo anilanao fotsiny Andriamanitra fa nabetsika ny kalesinao navitsy ny tafika anao zao fotsiny ny ataovy eo an-tsainao ianao tsy maintsy tafity ianao tsy maintsy tahin'Andriamanitra ianao fitiavan'Andriamanitra kely havana zany ny olona mahita hoe tena tsy tian'Andriamanitra Davida tsy tena tian'Andriamanitra ary voahitsy foany Davida atao anatin'izany retinao fa Samsona nisehona fitiavan'Andriamanitra ngezabe mihitsy izy Samsona le lehilahy matanjaka be tao ampitsara le tsy nikasehakarizany lohany amin'ny toerany ny herin'Andriamanitra halleloia ary le tena nataon'Andriamanitra ny rahan'Andriamanitra amonjy ny Israely amin'ny tanan'ny Filistina fa tena teneniko anao fa tena nananao foana izy laviny vehivavy misy zavatra tsy tian'Andriamanitra de fijangajangana tena misy ny tena matezitra an'Andriamanitra fijangajangana io satria ny mahakasika ny tena tsika ina zavatra antranga tambatambazany Delila teo izy Samsona aiza ho an'ny toeran'ny herin'ny lafelako za tsy teny ka tianaovany nandangadangany teo teza de nodiny Delila teza de aza mpampiantsano tsony ary aza fandevade SMS tsony fa tsy za tsy hamaly tsony samy hoe mba fitiavanao aza manao j'adore zavatra ataoko aty za tsy mila aiza ho an'ny toeran'ny herin'ny lafelako fa za hoe tsy vadiny lahy za hoe tsy tia ny lahy tiako anao fa ka teneno ary fa tsy ka teneno fotsiny za tsy te halalan'izany efa tsy teny ty aza mifampiraharaha tsony aza mifampilaila tsony fa efa hoe tsy teneno rangavinareo koa nataony tamin'ny fomba rehetra Samsona ina ho afy lah teo taony tamin'ny fomba rehetrarehetra lavy any ny lehilahy no teneniny io arinako io voliko io raha iny kitiana de resy halleloia tsy halleloia moa zany nalony Samsona namoaka ny zava-miafin'Andriamanitra nanoloana n'ilay vehivavy tiny iza ny tiny zany le vehivavy tiny tsy Jehovah nge ny tiny Samsona tamin'ny fotoana io
fahidelila zao ny teneniny tamin'ny dadany sy mamany malay voana iny fa tena tiako mihitsy de fa nyteny dadany tsy mety amintsika ingeny ava firenena malay fa iny mihitsy ny tiako ry dada ny sosonina ndry sosonina kely dina zavatra antranga babo izy ary tsy izy rery ny babo resy hatramin'ny Israely noho izy tsy tia an'Andriamanitra tsy tia an'Andriamanitra izy satria zao ny an'Andriamanitra tsy nitandremany fa ny delila nytandremany ny an'Andriamanitra tsy nitazominy fa ny meny any delila ny lakile fa mbola niseho ihany ny fitiavan'Andriamanitra ianao tsara zakeo mahakian'izay teny zika mahafinaritra anay iny toriteny iny zavatra iny any amin'ny mpitsara toko 120 eny tsara ary efa nitorikisina taminy isan'andro raha vehivavy ka nahasososositra azy ianao ty koa mitorikisina eto foana mitorikisina zany le tena le ohatrany saka kely le mirondrony samsonao izy ahoany herin'olampy takorisina samsona andiny 120 io mihitsy ary rehefa nitorikisina taminy isan'andro raha vehivavy izavy mpitorikisina amin'ny vadiny ato izavy vehivavy mpitorikisina vadiny nydadako rehefa nitorikisina taminy isan'andro raha vehivavy ka nahasososositra azy tsy mahasositra be rahako mahasososositra kely ty zany foana ave mifanontaniana ankizaranga tsy tena fa tiako mba fantatra na mba vadika amby reka de tsy mahalala nina momba le vadika izy any toeran'ny heriny de marozika ave zany amin'ny norson kava hoe tsy mbeto zany mahita misy ny tsy tia angamby ianao tena tsy tia ianao kafa tikany tsy tia raha tia ianao zany ny teneninao an'izany voalohany namanao rehetra mahafantatra dolo zao angambany tsisy ny tenako zany tsy mino an'izany vehivavy zao tsy mino an'izany za mihitsy ny tsy tia eto amin'ity tany ity rehefa nitorikisina tamin'ny isan'andro raha vehivavy nahasososositra azy de tsy nahafinaritra azy tsony miaina ndraiky tsy nahafinaritra azy tsony mihaitsy leo be aka ohatra zany teneny samson leo be mihitsy azy zany vo mihitsy mba mitady bizoky etsy samson izy aloha le hery de tsisy zany bahakely le vehivavy laza zany zavatra an'izao tsy te hiaina ntsony de nambarany azy ny tao am-pony rehetra hoy izy taminy afiry avy lazaiko anao le izy inary tiako ange laha ty inary fadotrany te zay sy tsy mbola nikarekare zany lohako nazy rita ao an'Andriamanitra sy nanao zany foana isan'andro hatrany ankibondreny koa de efa tsy kasiakareza ka raha ratana de hiala amiko ny heriko ary osy aho de ho tahaka ny teo alo rehetra afa-po fa zany foana ny antanina san'andro ka afa-po atafitra tsara anatin'ny lohanao raha tsy nikasiakareza anao vareo izy nytonga amizay mibaky ela ho atiako ela foana samsonako izy ny karamaina izy vola ngeto to ambadika vola misy vehivavy any amin'ny tontolon'ny satanany de misy olona mba tsy fantatra hoe ty zavatra teneko ty misy olona vehivavy de voly na lehilahy de voly maka endrik'olombelona manana mission manokana mihitsy andavo-panompon'Andriamanitra fotsiny andavo-panompon'Andriamanitra fotsiny tsara tare be mety tsara bika be tena le tena zany no mahatonga atsika mitandrina manao demande d'ami amiko ianao miny jupe kely sy mitraposeho daholo zay tsy tokony iseho rehetrarehetra de mbola tsy mamaly anao aloha satria tsotra tsy fantatro ianao vavaka ny resahantsika eto raha olona hivavaka aloha ianao voalohany indrindra tokony ataonao de fantatra hoe iza moa Andriamanitra manana fahamasinana vonona hivavaka ianao zara tokoa tena tenako anao fa am'izao fotoana zao fa tena tery ny fotoana de fa mba tokony fantapatatrao ihany hoe pastera ve ty ina no resahanay resaka fivavahana zay nitory tany amin'ny trézimeta tany amin'ny indrasy trézimeny eny taloha mahafinaritra anazy fihetsika le olona vehivavy janga
satria hoe mpivarytena za rehefa voainga antsika ndresaka hoe mpivarytena tsy mpivarytena rehefa vehivavy janga rehefa hitory-tena zay a de vo hitandreo reny fatonka manao mini-jupe kely zay any amin'ny zanaky ny alina mini-jupe kely sy ny sisa zao lahatsatry zao maniny ohatriny tsy teo maka lamba hoany de mia mitory-teny zay amin'ny zanaky ny alina tam'zany manao lamba hoany zareo satria fantany fa mpitory-teny reo olo reo fa mahavariana voaingana ny tatao anatin'ny facebook vehivavy zay mitazona baiboly de jupe ny tenan'Andriamanitra de fahasoavan'Andriamanitra hono aza mba manao an'izany raha tiako atongavana de zao isika de mila mitandrina any de volo manao zay malava antsika mpanompon'Andriamanitra reto efa tsy laviny amin'ny volontsika mafiatoka andefasany vehivavy ndray efa tsy lavina vehivavy de andefasany voninahitra de mila mitandrina antsika am'ireo zavatra rehetra rehetra zao fa teto ny karamainy delila no karamainy delila koa any amin'ny anaka zany amin'ny andiny fahenina any amin'ny tsara fahenina amby folo zany andiny fadimy zany ary reo andrinany Filistina niakatra nakany amin'ny raha vehivavy ka anao taminy hoe kolokoleo izy ka izao zay toeran'ny neriny lehibe sy azahoany mamaritra azy mba ahafolaka azy de samy namme anao sekely 100,000 avy zahay rehetrarehetra sekely 100,000 millionnaire mihitsy ngery avy ny idelila no nakany secret ny Samson ny karamaina teneko anao tsy olana amin'ny devolo manakarama olona any andavo anao io asa manaiky anao fa lavo Samson zavatra nitranga de zao any tena marina de misoloan'Andriamanitra olo kafa ndray Samson eny diso fanantenana aloha Andriamanitra fa ambadika ny fahadisom-panantenana an'Andriamanitra ao anatin'ny tsy finonontsony ny momba ny Samson mbola nandaitra le 500 isan-jato aza dino ny 500 isan-jato anankiroa finoana sy fanantenana fa ny 500 isan-jato le lehibe indrindra amreo fitiavana mbola nisy fitiavan'Andriamanitra niseho ndray zao ny zavatra niseho voasambotra Samson fatorana natao lasa kilalao sisa fa ny amin'ny andiny 220 misy fitiavan'Andriamanitra halleloia ny fitiavan'Andriamanitra andiny 220 ary de naniry ndray ny volondohany rehefa voaratra zany hoe le hery ka ao amin'iny volon'ny tapany io mantsy ny heriny nampanirian'Andriamanitra ndray le volo zany hoe manino naverin'Andriamanitra ndray ny heriny fitiavan'Andriamanitra zany le havana fitiavan'Andriamanitra fantatr'Andriamanitra ny taom-pon'ny Samson nanenina nge Samson ary nagataka tamin'Andriamanitra Samson hoe Andriamanitro mehoera am'izao sisa izao anonitra mbola niseho ndray ny fitiavan'Andriamanitra halleloia ampaniriany ndray ny volon'ny Samson satria fantany ao any heriny io ny ahafahany mihetsika fitiavan'Andriamanitra zany ry havana malalako ary ny zavatra niseho de zao andiny 70 andiny 720 ary Samson ny antso an' Jehova ka anao taminy hoe Jehova tompo fona aminao ahy tsarovy ka ampahirezo andray mandeha zao ry Andriamanitro amaliko ny Filistina no ny anankiray tamin'ny masikoro tonga de neken'Andriamanitra noho ny fitiavana tonga de neken'Andriamanitra ohatrany tsy teo mekoery ianao anonitra ianao vonona koa ao izy Andriamanitra andiny 20 andiny 20 de ny tanany Samson ny andro teo afovoany zay nanoana ny trano ny anankiray tamin'ny taniny ankavanana ny anankiray tamin'ny taniny ankavia de niankina teo izy de hoy Samson aoka hiara-maty amin'ny Filistina de nezahany mafy ka nenjera tamin'ireo andrina sy ny vahoaka rehetra izay teo amin'ny teo ny trano ary ny maty zay ny vonony teo amin'ny nafatesany be lavitra noho zay ny vonony tamin'ny andro ny aina za mino tena mino fa voavony Samson satria maninona asan'Andriamanitra nataony farany teo na de nanao tsy nety azy izy nanonitra izy tamin'ireo olona tao amin'ny baiboly tsy navelan'Andriamanitra nanonitra i Jodasy angery avana tsy navelan'Andriamanitra nanonitra ilay zanaky ny fahaverezany
i jodasy avy mivarotra de varotrany jesosy de taizy jodasy ny azakazaka tsy teo am' jesosy na de vavaka fotsiny azy fa nandeha tany amin'ny fariseo tany amin'ny mpanora dalàna any amin'ny devoly ve anao no any amin'ny devoly ve anao ry avana no ifona sy bebaka any ianao ny anenina any am' jesosy ianao mila manenina ipetera tany am' jesosy izy ny nanenina fa mpijery kely izy jesosy teo de nitomany izy inge miresaka tsika ngy raha na tsy voatery zava-demanitra jesosy ary nampianatra atsika hoe ny jentilisa de zao everiny fa ny abetsaky ny teny lazainy ny amonjena azy misy fotoantsika tsy miteny ipetera inge ry avana tena teny konao fa tena tonga petera io de nanenina tamin'ny zavatra nataony de vonina nanonitra tomany teny an-dalambe de nanonitra jodasy nakaiza nakarina merineka merim-boly tsisy raha reny olona zany tsy nalala mivena tam'izao lasa namony teny tsy isehony fitiavan'andriamanitra fa nizaniza tao amin'ny baiboly nanonitra daholy nanonitra zay anao tsy lety jona tany akibony ajan-drano vao nanonitra i jakoba nanonitra ny fitaka zay nataony nanonitra daholy reo ary namen'andriamanitra fotoana nanonerana daholy satria andriamanitra fitiavana alleloia teto nanonitra i samsona voalaza tena andriamanitra fa be lavitra ny matiny ka asan'andriamanitra ny asan'andriamanitra nomena azy ke de ny amony filistina za resy lahatra fa vovojy ara-dalàna mihitsy samsona toendrenina fatesany ny asany nanaraka azo be lavitra teo izy fa tena namono filistina maro nampiasain'andriamanitra nge izy ina ny tao ambadika zany fitiavan'andriamanitra raha tsy tian'andriamanitra samsona de matita ny fahafahambaraka zay ny rehefarany teo aminy ny samsona de lasa jamba de tsisy nilana azy tsony de nataon'olona kilalao de tapitra teo ny tantarany de afa-baraka afa-poninahitra fa tsy navenan'andriamanitra ao afa-poninahitra satria maninona satria andriamanitra tian'ny samsona de tsy navelany pody teo ny efa ranony fiainany fa nampahany reny ny volony vitan'ny mission halleloia ravana malala averina am'le tantara toetsika de ny ten'andriamanitra hoe mbola tiako toizina lavalava izy ty fa saingy efa lasa ny fotoana ny zavatra feany de zao isika mila mahafantatra foana fa tiatsika andriamanitra ny mahatonga atsika tafaverina raha mieritreritsika hoe tsy tiatsika andriamanitra ibedy atsika andriamanitra de tsy tafaverina amin'andriamanitra tsika fa ninoniny zavatra nataotsika de tafaverina tsika no fahafantarantsika andriamanitra de fitiavana ary mahatonga atsika sy mbola tafajory eto androany tsisy marina tsika naray ary tsisy anjely eto fa mahatonga atsika mbola tafajoro eto androany de noho ny fitiavan'andriamanitra mahatonga anao io tafaverina eto androany de tsy ny finoana tsy noho ny finoana ny atongavanao tafaverina eo tsy noho ny amin'ny fanantenana reny fitaovana ampiasaitsika afahantsika mandroso amin'ny fitiavana an'andriamanitra fa ny zavatra lehibe indrindra de fitiavana halleloia fantaro manomboka androany raha misy olona eto androany tafiala tamin'andriamanitra fantaro andriamanitra fitiavana ny zavatra rehetrarehetra zay mitrangy amin'ny fiainao no ety nisy nandalo fitaovana natalo fotoana narary marary ianao am'izao fotoana zao fa za mbola teteny aminao fitiavan'andriamanitra anao io ahoana nga ozy izy ianao tsy nioana taminy ianao raha tsy no io aretiny io mety misy olona eto tratrany trosa be tsy netiny natao za tena tsy tian'andriamanitra mihitsy diso ianao tena tian'andriamanitra io ny afahany tafoana taminao raha mbola mipetraka tao Egypta foany i Mosesy ny zavatra lehibe farany indrindra nitranga taminy ngeza indrindra de farao fotsiny izy fa mody nalefan'andriamanitra nitsoka tany an-tany efitra tany am'izay izy nahita lay roy memby de nitodika tamin'andriamanitra de niresaka mivatana tamin'andriamanitra de nomena mission ngeza be fanompon'andriamanitra ngeza indrindra tao amin'ny baiboly i Mosesy
ao an-danitra ao izy zao am'izao tsika miteny zao fa raha tsy nisy fitiavan'andriamanitra tao de ny ata-pinahitra to Egypte izy ny farafambony ny grady ambony zay teto tany farao nefa tadidio fa farao zany nge ny egyptianina nge ravina taty arina ka teny amiko anao fa tena fahavalo resiny zanak'Israely zavatra mitranga amin'ny fiainanao de zao tokony ahery ianao vao mieritreritra fotsiny hoe tia anahy Andriamanitra ary reo tsy veren'Andriamanitra ho afabaraka zany misy zavatra tsy milamina amin'ny fiainanao androany mbola tia fitiavan'Andriamanitra anao io entin'Andriamanitra hisintonana anao hoy izy le hira anankiray iny hoe raha sambany anao no iara-pitsapana toy izao de aoka zava-tsara fa misy tily amba hitanao zany tsy mahafaty tsy fahatesana ny antony io Andriamanitra te resaka aminao ary Andriamanitra te resaka aminao Andriamanitra tia anao fa tsy hoe Andriamanitra te hamono anao zao zany tena miteny anareo mihitsy nareo rehetra misy olana marary sy ny sisa reo mihaino eto androany de tadidio fa tia anareo Andriamanitra ary tsisy afa-tsy fitiavana amin'Andriamanitra ny hetsika rehetra ataon'Andriamanitra de fitiavana avokoa ao ambadiky ny zavatra ataon'Andriamanitra de fitiavana avokoa halleloia tianao Jesosy ary ny zava-dehibe indrindra endriky ny fitiavana anao de zao na ny manana zavatra tsara be anao an-danitra ao misy lanitra no manina anao de lanitra tena mahafinaritra natokana ho an'ny olona tiany na ny manana zavatra na ny lalana lehanao aza volamena na ny lalana lehanao aza volamena ny lalana lehanao hitsahanao volamena natokana ho an'izy zany natokana ho an'ny olona tiany zany ry havana malala tsisy ranomaso tsony tsisy alahelo tsony olona tiany fa ny zavatra tongavanao am'izay halleloia de mbola tsy maintsy misy fitiavana koa ambadik'izay misy zavatra ataony ampitiavana mety marary ianao misy olana ianao korotana ny tokantranonao sy ny sisa fa ao ambadiky zany rehetrarehetra zany koa ry havana rehefa alalintsika lavidava mbola fitiavana daholo koa zay halleloia atongavany le atanteraka le tena fitiavana ngezabe tianao Jesosy satroka hitantaranao an'izany foana fa za manokana de miaina ny fitiavan'Andriamanitra ary isan'andro vao mamaky ianao amin'ny baiboly de zava-rehetra mitranga ao na ny toro-hevitra na ny taridarana ina ry havana tsy zavatra ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika tsy avela ny ady tsika ny ady ozy izy anahy fa tsy anareo zay mikitika atsika de mikitika ny anak'Andriamasina ozy izy saripady sarobidy tena farantsa tena sarobidy tsika aminatren'Andriamanitra tianao Jesosy nanomboka androany de fantaro fa ny fiarahanao amin'Andriamanitra io de mifototra amin'ny fitiavana halleloia ny zavatra ataonao an'Andriamanitra koa ataovy amin'ny fitiavana manomboka androany vao misaintsaina an'Andriamanitra de misaina amin'ny fitiavana manao asan'Andriamanitra ataovy amin'ny fitiavana tsy manao ratsy ianao ataovy amin'ny fitiavana fantaro foana hoe misy Andriamanitra tokony toloranao fitiavana amin'ny fotoantsika manao zay tian'Andriamanitra de tia azy tsika zany de manao zay mahafaly azy fitiavana ny ambony indrindra am'ireo de mahay reza tiatsika Jesosy mino fa voarainao zay afatra zay indray no androany fantoritsika teto mantsy izy io de tsy zay nitondrantsika fety moa ninona miveriny impolo indroapolo ary ny teny anankiray Andriamanitra manana teny menantsika foana ka de matoka fa voarainao zay fa fototra amin'ny fitiavana tsika rehetra io mifototra amin'ny fitiavana rehefa andeha hivavaka tsika de teny fotsiny andeha hity indray andeha ho tiavina indray vao mifoha ianao de efa fitiavan'Andriamanitra mameno ny fiainanao hitantanany ianao manany no avinao amafanao vonin'Andriamanitra nadiro ny ratsy rehetra nataonao ozy mihitsy izy hoe tsy misy otsarovako tsony na de nampalelo azy takany ao de ozy hoe tsy misy otsarovako tsony zany le atao fitiavana tianao Jesosy de ataontsika ty raha mampinaritra be ty hoe fitiavanao Andriamanitra efa misy tsisy vitako tsony efa tsy teo am'le toerana efa tsisy navitako nanao ninina tsony fa mbola fitiavanao indray mbola nisarika miakatra taty ambony tahiny tompontsika rehetrarehetra sotra manaritra eny hatramin'ny farany halleloia Write myself a simple song, get the whole world to sing along. I'll call it a love song for you. And who knows, I'm liable
maka ny tononkira am'izao fotoana zao. Everybody's looking for a way to say something nobody's saying, but that's hard to do. You're searching your mind, trying to find one of a kind way that they could say something new. So I'll just say love lifted me. Fitiavan'Andriamanitra natoy zao anao io havana malala. Teo amin'ny efa tsisy azonao natao tsony a, de fataro fa fitiavana no misy tomana anao. Halleluia. Afaka iaiko ve anao androany iteny hoe fitiavanao Andriamanitra. Ny antony zao zavatra rehetra iainako zao de fitiavanao. Love lifted me. Love lifted me. When nothing else would do, love lifted me. Your love lifted me. Yes, your love lifted me. And when nothing else would do, you know, love lifted me. Oh, love lifted me. Nothing else would do. Nothing else would do. Your love lifted me. Oh, I'll just say love lifted me. Love lifted me. And when nothing else would do, you know, love lifted me. I'll just say love lifted me. Love lifted me. When nothing else would do, you know, love lifted me. Voarahantsika vavaka izany toriteny zany. Za te tena aminao ravana, tena tianao Jesosy. Halleluia. Tena tianao Jesosy ary ny zavatra rehetra ataony a, ny hetsika rehetra ataony a, de vokatry ny fitiavana anao avokoa. Ary endriky ny fitiavana anao avokoa. Isika amin'izao fotoana zao hivavaka de ametraka ny fiainantsika ampelantan'Andriamanitra de teny hoe misaotra Andriamanitra ny amin'ny fitiavanao. Halleluia. Afaka misaotra an'Andriamanitra ve anao androany satria fitiavana ny lehibe indrindra amin'Andriamanitra. Mbola afaka kely finoana ianao fa ataovy izay tonga anao be fitiavana. Mety afaka mbola tsy manam-panantenana aloha ianao fa ataovy izay tonga anao ho be fitiavana an'Andriamanitra. Fa Andriamanitra tsy niandry an'ireo teo aminao ho fena vao tianao, fa ny fitiavany lasa aloha. Tonga de tiany aloha ianao. Zay anao vao nampianariny anantena, zay anao vao nampianariny anampinoana, ary nampianariny ity aloha ianao. Ny voalohany ataonao
marina ny tenana bavisomeva aza mbola mifady anina aloha mianara aloha mity an'Andriamanitra aza mbola maika aloha ianao hanao asan'Andriamanitra fa mianara aloha ianao mity an'Andriamanitra raha tia an'Andriamanitra ianao dia Andriamanitra ry havana malala atia an'Andriamanitra ianao Andriamanitra efa tianao meloa halleloia tianao Jesosy ry havako andaontsika mpitombo ny fitiavantsika an'Andriamanitra andaontsika mpitombo ny fitiavantsika an'Andriamanitra mandra-piavin'i Jesosy andao ataontsika izay hitombony ny fitiavantsika an'Andriamanitra halleloia mety misy fotoantsika tratran'i Jesosy ambanimbany ny finoantsika ary ny teny tamin'ny mpianatra tokoa izy hoe orikely finoana aizany finoanareo mbola tsy mino ihany vanareo misy fotoana tena foana mihitsy ny fanantenantsika kely dia kely sisany ao anatiny fa tsy nanamerekantsika tamin'izany Andriamanitra fa sary-piaro Andriamanitra amin'ny fitiavanao azy ry havana tiavo amin'ny fonareo rehetra Andriamanitra ozy Jesosy mantsy ny mpianatra tiavo halleloia any ka na dia nanota be azy tsika ry havana fitiavana manarona fahotana maro mbola fitiavan'Andriamanitra no nanaronany an'io fahotanao io ary na dia nanota be koa azy Davida dia nisaromany tamin'ny fitiavany an'Andriamanitra ary hitan'Andriamanitra izany dia nisaromany tanteraka ny fahotany Davida nahita fitito anatrehan'Andriamanitra izy hivavaka isika amin'izao fotoana izao eny Jesosy misaotranao zay Jesosy misaotranao zany amin'izany fitiavana misaotranao zany amin'izany teninao teto androany zany misaotranao zay tompo misaotrany amin'ny toriteny zay nataonao teto androany misaotra Jesosy ny amin'ny fitantananao amin'izao fotoana izao teto androany zay Jesosy androany mangataka aminao hoe ampianaro ireo ny fanainao masina ampianatra anay atsapa ny fitiavanao atsapa ampianatra anay hitianao ianao Andriamanitra manao zavatra eo amin'ny fiainanay amin'ny fitiavana avokoa mba ampianaro koa zay anao zavatra eo amin'ny fiainanay ho anao ataonay amin'ny fitiavana Andriamanitra tena tianay ianao Andriamanitra ary zay Andriamanitra dia hanapirofo foana koa isan'andro amin'ny alalan'ny hetsika rehetra zay ataonay manomboka eto fa tianao zay tsy hanao ratsy zay satria tianao satria fantatra efa mampalelo anao raha manao tsy mety zay manala baraka ny anaranao dia satria tianay ianao dia tsy hanao an'izany zay ataonay hitatra eny amin'ny fitafinay sy ny fiteninay eny amin'ny fiainana isan'andro eny Andriamanitra fa tianay ianao misaotra Jehovah Andriamanitra misaotra Jehovah Andriamanitra ankehitriny Jehovah Andriamanitra dia apetraka ao am-pelantananao ny fiainanay ndreto izay ilaza fotsiny androany fa betsaka ingeto Jehovah Andriamanitra ny zavatra tsy vitanay ny fiainanay ingeto Jehovah Andriamanitra ka latsaka tanaty lavaka tanaty lalina ingeto Jehovah Andriamanitra tsy inona akory nampiakatra anay tany fa ny fitiavanao ny sotonanao anay hiakatra Andriamanitra misaotra Jehovah Andriamanitra misaotra Jehovah Andriamanitra fa raha tsy ianao ny Andriamanitra niaraka taminay efa very zay ohatro fa sofa Andriamanitra be fitiavana maharo-po sady be famindrapo-ny Andriamanitra misaotra Andriamanitra fa nataonao lehibe indrindra ny fitiavana noho ny finoana sy ny fanantenana satria ireo tsy afaka ny nahavonjy anay tsy ampy ireo fa ny fitiavanao no nanarona ny fahotanay ny fitiavanao no nisarika anay indray ny fitiavanao nampiditra anay indray ao an-trano Jehovah Andriamanitra misaotra Jehovah Andriamanitra misaotra Jehovah Andriamanitra dera ny haja ny saotra ho anao ho averinay ho anao foana ny haja ho averinay ho anao foana ny voninahitra Andriamanitra ho averinay ho anao foana ny voninahitra satria lehibe ianao
Sotra Jehovandriamanitra. Sotra Tompo. Sotra Mpalehibe anao. Anao ny tera ny ajany sotra sy ny voninahitra. Za matoky fa nitombo ny fitiavanay anao teto androany. Za matoky fa zao fandarana teto androany zao ampitombo ny fitiavanay anao. Sotra Jehovandriamanitra. Tianay anao a. Tianay ny teninao a. Tianay ny fiainanay miaraka aminao a. Tianay ny lanitra izay nomaninao a. Tianay ny zanakao. Tianay ny fanahinao masina. Sotra raha eo. Sotra raha eo. Amen. Nothing else would do. Nothing else would do. Your love lifted me. Oh, I just say love lifted me. Yeah, love lifted me. And when nothing else would do, you know love lifted. Aoriana zany izany dia hivavaka ho an'ny firenena na vavintsika rodina aoriana zany izany. Hivavaka ho an'ny firenena na bavy-rodinina amin'izao fotoana izao a. Ampandrotsika rana na bavitsika rodinina hivavaka ho an'ny firenena. Tao ary. Tany tompona na bavy-rodinina. Write myself a simple song, get the whole Tahiny tompo pastera, tahiny tompo tsika tsirairay ary. love song. Andeha isika hivavaka amarina izao fotoana izao dia mbola hiara hivavaka antsika. Ry Andriamanitra Renay izay mandantro, Renay tokoa ianao amin'ny lalan'i Jesosy Kristy izay mimpamonjenay. Mbola faly nisaotra anao izahay ary nideranao tamin'izao andro aly izao Jesosy malalao, satria lehibe tokoa ny fitiavanao sy ny famindramponao izay nasianao aminay tsirairay avy. Ka satria ny tantany nasina rovanao izahay nandritra ny tontolo andro io, ka mbola afaka tafiona eto amin'ity fandaharana ity izahay. Izay nandeha niainy, izay teny, izay nafafy ny mpanompona teto Jesosy malalao. Tsy herinay natanjakay tompo natratrarany natonga zahay tsirairay avy teto fa noho ny hery avy aminao izany. Koa ankehitriny zahay tompo dia magnapetraka ny tenanay tsirairay avy eo aminao zahay Jesosy malalao, satria zahay mpanota tsy mendrika hiantso ny anarana kanefa na Jesosy io. Tsy avy niantso olona marina fa niantso mpanota mibebaka. Izany Jesosy no ankasitrahinao. Dia ifonanay Jesosy malalao izay rehetra izay tsy araka ny sitraponao. Avelany elo koa tsirairay avy, mamindrafo aminay anay Jesosy io. Atolotra ianay izany fonay izany Jesosy io. Ka aoka Jesosy mba hankasitrahinao satria tianay anay Andriamanitra io. Zahay manato anay eto amin'izao fotoana izao noho ny fitiavanay anao ary noho ny fiantsonao ho anay tsirairay avy ka nahatonga izahay eto. Ary angatahika aminao tompo, izay teny izay nafafy ny mpanomponao taminay tsirairay avy amin'izany mampianatra anay hiara hifankatia anao Andriamanitra io, satria fitiavana mandrakizay no tiavanao anay. Ka enganay tompo mba ho tafiditra ao amponay izany fitiavana anay izany, izay nanomezana zanakalahy tokana mba tsy ho very izahay tsirairay avy reto. Izany fitiavana lehibe izany. Dia ankehitriny Jesosy io, sokafy ny fony tsirairay avy iain'iny teny iny, mba tsy hainy fotsiny izy ireny fa izahay tsirairay avy, fa tena hampiditra ao amponay amin'izany fitiavana izany, mba tsy handalo aminay amin'ny fakampanà rehetra. Ary ankehitriny izahay tompo dia vavoka ho an'ny firenenanay. Fantatran'ny firenenanay izany Jesosy malalao, hanano mahalala sy mitsinjo izany tsirairay avy amin'izany Madagasikara-nay izany. Satria betsaka ny zavatra izay mamafa ny asan'ny Satana, diavoly izay mitady tsy hananana izany fitiavana izany Andriamanitra io. Aoka ianao Andriamanitra handroaka izany amin'ny olona tsirairay avy
mba tsy ho tafiditra zany asan'ny satana izay tsy hinanany fitiavana, mandrava ny tokantrano rehetra, mandrava ny fiarahamoniny rehetra, mandrava mandefa izany aretigny rehetra amin'olona. Izany Jesosy malala o, devoly izany. Dia angatahika amina tompo ô, ireo hitanà ireo tsy salama ireo, na l'hôpitaly izy ireo, na an-tokantrano izy ireo, dia mangataka famindram-ponao amin'izy ireo tompo ô. Me fahasalamana izy ireo tompo ô. Aoka ny rana hanadiovana ny aretigny rehetra izay manodidina amin'izy ireo. Aoka ny rana Jesosy hanadiovana ny lolom-po rehetra sy ny lotoloto rehetra ao anatiny tsirairay avy, mba tegna hadio tsara, mba handeha hamendrika eo amin'ny fanatrehanà Jesosy malala o. Aoka ny mpanao kolokolo rehetra ampianaro, aoka ny fananahy masina hibitsiko am-pony tsirairay avy. Jereo izay ampikadragna amin'izao fotoana izao, anatin'izany Jesosy fantatrany izay nataon'izy ireo, Andriamanitra hampianatra izy ireo mandrakariva mba hahiaino izany teny izay hafafin'ny olona rehetra izay mandeha mamangy izy ireo. Jesosy malala ho jereo manokana ny mpitonga anay rehetra, anao Andriamanitra no homba azy mandrakariva, anao Andriamanitra hanolotsaigny azy mba tena mba hitondra araka izay hitondra sanao anay izany. Jesosy malala ho apetraka eo amin'ny pelatanganan'ny Madagasikara anay rehetra. Jesosy malala ho fantatray anao le manana fitiavana aminay izany, engane mba ho hamirapiratra eo aminahy izany Madagasikara anay izany, mba tegna hanompo anahy, hanolo tegna aminao ny fanompoan'ny tsampy rehetra, tsy hanjaka amin'izany Madagasikara anay izany. Izany Jesosy eo irinay sy angatahinay, mba samby hiara hitsena eo amin'ny ranon'ny izahay tsirairay avy. Jesosy malala ho ankehitriny izahay tompo hiravagna eto amin'ity fotoana ity, jery manokana reto mpanomponazy izay niaino izany hafitra reto, anahy hitantana sy homba izy ireo mandrakariva, ary anahy koa Jesosy eo toetra mitonga an-trano misy izy ireo, aza vela hanjaka amin'izy ireo izany asan'ny satana izany. Jesosy malala ho fantoko ianahy Jesosy miaino vavaka ho anay tsirairay avy, anahy ilay tsy lalandovana sofina ka maheno. Jesosy malala raha mety misy kivikivy, anahy hampahery sy hampitraka izy ireo, ary hamaha ny olona sy ny problème rehetra izay mangeja izy ireo, mba hanarahana izy ireo anahy mandrakariva. Misaotra reo, misaotra Jesosy malala ho, dia voninahitra reriany ho anao. Alleluia, amen. Alleluia, misaotra betsaka ny anavavitsika Rodina tao anatin'izay vavaka firenena izay a. Dia misaotra antsika rehetra ihany koa nahatra ny hatramin'ny farany a. Naverimberiko kely iny iriny satria anisany hira tena mahafinaritra izy iny a. Mino aho fa nahakasika anao iny iriny, efa lely izy iny tsy nataontsika indray a. Dia mahatoky sy mino aho fa nampahiranao indray. Raha mbola singa amin'ny ranandro Jesosy dia rapitsika eo neto indray a. Rapitso aloha dia tsy hisy any fandarana misy andrata noho ny antony manokana. Tonga dia rapitso amin'ny sivy ora sasany tsika meo neto a, anatin'ny vavaka fiambenana. Dia tahin'Andriamanitra tolera tsika rehetra. Raha toentsika moa dia mandeha http://www.andramokaizaho.com afahanao mihaino ny onjam-peo zaraiko amin'ny mur akeo foana moa izy isan'andro a, dia afaka mihaino ianao a. Mandeha ny totetsaka ny adiny 3 a, amin'ny 1 maraina, amin'ny 4 maraina, amin'ny 7 maraina, amin'ny 10 maraina. Rapitso amin'ny 10 maraina averinao zao fandarana zao, raha mbola te hihaino indray ianao, dia amin'ny 1 amin'ny 4 amin'ny 7 ariva ihany koa, dia misy ny totena. Rapitsika miaraka farany eto anatin'ny vavaka fiambenana, dia mino aho fa ho tonga ambany rapitso a. Tahiny tompo daholo ary tsika rehetra, misaotra anao nahatra hatramin'ny farany a, voninahitra tao an'Andriamanitra reriany a. Halleluia, amen. Mahay reza daholo a, tahiny Jesosy ary. Misaotra reo nandray anjara rehetra, ranabavy Lovely mitondra vavaka fanombohana, ranabavitsika Someva tamin'ny toriteny a, dia ao ihany koa ranabavitsika Rodina vavaka firenena. Misaotra anao nahatra hatramin'ny farany a, rapitso ilay tsika mihaona. Halleluia, amen.